Zay ny eny Atsimon-drano fa raha ny ao Avaradrano araka ny efa nahitana tamintsika teo dia fararanona fitokanana foto-drafitrasa tao amin'ity commune Kadikely Lafy ity androany maromaro ny foto-drafitrasa mifanandrify amin'ny tontolon'ny fitaterana ohatra dia nasiana fitokanana ihany koa ireny karazana foto-drafitrasa samy hafa ireny hoentina amintsika aran'sary. Nahazo foto-drafitrasa maro samihafa voatombana ho manodidina ny 100 tapitrisa ariary eo ny commune Kadikely Lafy. Fantatra nandritra ny lanonana fanokafana tambombo ofisialy ireo foto-drafitrasa fa nametrahany malala tanana andro-jiro, toeram-piatsonany taxi be, toerana fiandrasana bus, trano natokana ho an'ny mpiambina sy ho an'ny pointeur ary toeram-pivoahana ho an'ny mpandeha ity commune ity. Akoatra mpandeha dia coopérative miisa roa ao Kadikely Lafy dia ny onja sy ny kofafiava no nahazo tombontsoa amin'izany. Zany amin'izao faly zay satria nahazo tension vaovao sady manara-penitra dia miezaka zany zay ny andamina sy andamina tomobile zay miasa ao anatiny. Ny tomobilinay kofafiava zany zao miaseta 5,000. Dia izy aloha raha jerevana amin'ny centration mba kelikely any raha mba lidirana loatra aloha zao dia kelikely any fa reo ary izao zay hitanao ohatrany zao mitobola miasa eo zao reo mbola misy mivoaka ny avolana mbola misy tsy miasa am'ireo mbola ala fahasahiranana reny izy aloha zao afaka tara afaka mihitsy ny fahasahiranana afaka ny embouteillage indrindra zany moa fa ny accident zany zao tena afaka tanteraka mihitsy sisy atahorana tsony mihitsy na dia ny voyageur mihitsy tsara zany zao dia milamina tsara mihitsy. Nivondrona filateksa no vinahitana sy angadina nanana izao fanolorana foto-drafitrasa eny amin'ny commune Kadikely Lafy zao.